Ankafaliana trano tompoko lasety tompoko ny aloraka ny arabanao izay mbola manaraka ny Real TV Madagasikara amin'izao alina izao tonga soa ihany koa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina ka nomboantsika izany dia teny lohanteny mba avy hatrany. Valambefolo ao amin'ny Jirama tarihan'ny Italia General no nampiatsondra solombavambahoaka ao anatin'ny Bomera Panadiady sy ny avy amin'ny fitsarana momba ny konty anaovana fanadiadiana sy adina ho an'ny andro voalohany fanombohan'ny fanadiadiana parlementaire mahakasika ny orinasa Jirama androany. Efa fantatra fa misy alatra ao amin'ny Jirama ka antony mahatonga ity orinasa ity tsy mandeha araka ny tokony ho izy na dia misy aza ny vola amina miliara rotsaky ny fanjakana ho ampiodinana azy ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina androany. Lehilahy miisa 3 voalaza fa jiolahy no lavo ny balany mpitandro ny filaminana androany tao amin'ny fokontany Ambalakisoa Toamasina. Jiolahy efa mpamerikeloka ary efa nokarohana efa ela ireo jiolahy tratra ireo ary mbola misy namany 3 hafa tafaporitsaka ka karohana ho ny taleparitry ny filaminam-bahoaka n'Antsinanana. Efatra amin'ny 50 faingo 520 isanjato ny tahapahafahana BEPC teto amin'ny farapiadipam-pianarana Antananarivo Renivohitra raha ny vokatra nivoaka androany. Ny teto amin'ny Cisco Antananarivo Renivohitra moa no nahitana ny tahapahafahana ambany indrindra ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Espagne sy Argentine no hiatrika ny lalao famaranana ny fiadinany amboara eritany ny taranja baolina kitra eny amin'ny 24 ny alahady ho avy izao a New Jersey ao États-Unis. Ankoatra ny mahafamaranana azy ity ihany koa ny fifanandrinana mivantana indray ho an'ny Lionel Messi sy Lamine Yamal tao aorian'ny fanafoanana ny finalissima izay tokony natao tany Qatar. Iaraka amin'ny miora ao anatin'ny vinavina mety hotetry ny andro amin'ny rampitsiko izay indray arisika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy sy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Izay tompoko lasy tompoko vavy no entina irabanantsika rehetra ny tokantrano manana izao fotoana izao izay atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara makasika amin'ny toetrandrontsika ro any rampitso dia ny varatra aza malefaka no mandrafitra an'izay toetry ny andro izay andao ary ho fantarisika amin'ny antsiprima makasika an'izay mety ao toetry ny andro izay raha ho an'ny afovoantany sy ny any fianaran-tsoany dia vinavinaina isy aloha zany ny zavona ny voamaraina fa isava miandarana eny ihany zay ny tolakandro ny any Nosbe kosa ary no anomizantsika an'izay mety ao toetry ny andro izay dia arak'izao hitantsika izao dia vinavinaina isy aloha zany ny orana tandrifindrahoana ho anareo any Nosbe aka mandilina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana fandraiky amin'izay afaratoka kosa ary iverenantsika ireto fatra sisa ambiny eto Madagasikara ireto dia hibalika mihitsy ny masoandro ho anareo any amin'ny tapany atsimo nosy ny any Mahajanga ary atoka ho malika kosa nefa ny toetry ny andro ny atao amin'ny tapany avaratry Madagasikara ato raha ahitana orana tandrifindrahoana kosa nefa ny ao amin'ny ilany atsinanany nosy. Toy izay ary raha ny tsara fantatra ny makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina raha ny tapany ariva kosa indray ary zao no anomizantsika an'izay amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary raha ho an'ny afovoantany sy ny atao fianaran-tsoa ato dia vinavinaina ho malika aloha zany ny toetry ny andro mety hangatsitsika ihany koa ka tsaritsika ny miomana ny ao anatin'izay vinavinaina mbola hitoy izay orana tandrifindrahoana izay ho anareo any Toamasina any raha mbola hitoy kosa ny fiposan'ny masoandro ho an'ny tontolo iara ifanimy kosa nefa ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa aminy eto Madagasikara. Ny maripana fandraiky amin'izay no fantarisika manaraka dia ny any fianaran-tsoa no ahitantsika ny maripana ambandrindra izay manodidina ny 12 degré Celsius ary ny any Mahajanga no ahitantsika ny maripana ambondrindra izay manodidina ny 430 degré Celsius. Toy izay ary raha ny tsara fantatra makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampiso ankatrana feno ary isika rehetra izay miaraka aminay hatramin'ny farany ary anasanana ao hatrany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mamy fotoanantsika ary ho amin'ny rampiso indray feno matsopoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Melohan'ny idirantsika amin'ny antsipriam-baovao dia andalo iverenantsika vetivety ny lohateny misongadina.
manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment la bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Tady varavarana mafy tsara endrika ary maharitra avy ianao. Fidio ny Hueden, ny varavarana visy hazo Hueden dia matotra rano, tsy idirany bibikely ary matotra masoandro. Misy modèle maro mifanaraka amin'ny endriky ny tranonao. Kalitao, faharetana, atsarana. Si andao hanao vacances Scofield Travel mpikarakara voyage fanta-daza antsoa ihany 038 05 509 32 na 032 03 377 30. marina moa fa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 500 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Isamarainy, io ny fotoana mamy indrindra ho anay. Tsiro mendrika ho zaraina amin'ny namana, miaraka amin'ny fondise. Lasa tantara mamy ny fotoana rehetra. Inona votentsika androany? Partager une Touraine, c'est encore meilleur. Découvrez toute la gamme de gaufrettes Touraine. Touraine, à croquer, à savourer, à partager. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. À Polymath, le harcèlement n'a pas sa place. Chaque élève mérite le respect, l'écoute et la protection. Polymath, collège et lycée. 2 campus, un bandit et bypass. Les inscriptions sont ouvertes. Rejoignez l'école de la discipline, de la sécurité et de la réussite. Valo ambin'ny folo ao amin'ny Jirama tarihan'ny Italia General no nampiatsondra solombavambahoaka ao anatin'ny voameram-panadiady sy ny avy amin'ny fitsarana momba ny kaonty anaovana fanadiadiana sy adina ho an'ny andro voalohany fanombohan'ny fanadiadiana parlementaire mahakasika ny orinasa Jirama androany. Efa fantatra fa misy alatra ao amin'ny Jirama ka antony mahatonga ity orinasa ity tsy mandeha araka ny tokony ho izy na dia misy aza ny vola amina miliara rotsaky ny fanjakana ho ampihodinana azy ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina androany. Lehilahy miisa 3 voalaza fa jiolahy no lavo ny balany mpitandro ny filaminana androany tao amin'ny fokontany Ambalakisoa Toamasina. Jiolahy efa mpamerikeloka ary efa nokarohana efa ela ireo jiolahy tratra ireo ary mbola misy namany 3 hafa tafapiritsaka ka karohana ho ny taleparitry ny filaminam-bahoaka n'Antsinanana. Efatra amin'ny 10 faingo 520 isanjato ny tahapahafahana BEPC teto amin'ny farim-piadiam-pampianarana Antananarivo Renivohitra raha nivokatra nivoaka androany. Ny teto amin'ny Cisco Antananarivo Renivohitra moa no nahitana ny tahapahafahana ambany indrindra ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Espagne sy Argentine no hiatrika ny lalao famaranana ny fiadinany amboara-eran-tany ny taranja baolina kitra eny amin'ny 24 ny alahady ho avy izao a New Jersey ao États-Unis. Ankoatra ny mahafamaranana azy ity ihany koa ny fifanandrinana mivantana indray ho an'ny Lionel Messi sy Lamine Yamal tao aorian'ny fanafoanana ny finalissima izay tokony natao tany Qatar. Idiratsika vetrany amin'ny antsipriam-baovao efa fantatra fa misy alatra ao amin'ny Jirama ka antony mahatonga ity orinasa ity tsy mandeha araka ny tokony ho izy na dia misy aza ny vola amina miliara arotsaky ny fanjakana ho fampihodinana azy ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina androany.
tsy maintsy ho ampahafantarina amin'ny vahoaka avokoa araka izany ny tena zava-misy marina satria izay no anisany lahara-pahamehana ao anatin'izao fanavaozana izao ho ihany ity solombavambahoaka ity no ireo antondrehitra ireo no nirisona tamin'ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny jirama io mba hisiany mangarahara ho ihany ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina nandritra ny fampetsonan'ireo mpitantana miisa 20 ao anatin'ny orinasa jirama ho fanombohana ity fanadihadiana parlementaire ity teny Tsimbazaza Androany. Tatra izay Tojorabe Fatra sy Tahiry Rakoto Arsan. Natomboka androany teny amin'ny antenimera-pirenena ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny orinasa jirama. Mpitantana miisa 20 amin'ny jirama tarihan'ny Italia General no nampanatsona hanaovana io fanadihadiana sy adiny io androany. Ireo solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ny voamera-panadiady sy ny avy amin'ny fitsarana momba ny kaonty no nitarika io fanadihadiana andiany voalohany natao teny Tsimbazaza io. Nambarany filohan'ny voamera ny fanadihadiana parlementaire momba ny orinasa jirama ity androany fa tsy afa-po amin'ny asan'ny jirama ny vahoaka ka antony tsy maintsy anaovana ity fanadihadiana parlementaire ity. Ny antony mazava tsy afa-po amin'ny asan'ny jirama ny olona ary andreo miaigna an'izay. Ny olona mahalala hoe misy vola be dia be meny fitondram-panjakana tsy dia arakaraka an'izay zany ny vokatra hitan'olo egny misy. Dia izay no mahatonga ny Assemblée nationale hanao fanadihadiana mahakasika ny fitantanana ny jirama. Anaovana ny fanadihadiana. Ny ahafantarana ny lesoka misy mba hanarenana ity orinasam-panjakana ity no tena tanjona ao anatin'izao fanaovana fanadihadiana izao hoy Petra Kotoniaina. Fanadihadiana dia misy tanjona. Ny tanjona voalohany aloha dia ny hoe hahalalana an'ireo lesoka mba ahafahana mandroso hevitra hanarenana azy. Zay ny tena zava-dehibe aloha amin'ny fanadihadiana. Tsy maintsy ho antanina avokoa ireo rehetra manana andraikitra sy mifandray amin'ny jirama mba tena hafantarana ny tena olana raha nambara ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina androany. Fanombohana fotsiny ho izy ny fanadihadiana natao tamin'ny mpitantana ny jirama androany fa tsy maintsy ho ampanatsona avokoa na ireo mpiara-miomby nantoka amin'ny jirama azy. Dia ny atao zany zao dia manao collecte de données zany. Mamatatra hoe inona ny tena situation ny jirama. Dia miainga amin'ireo fanontaniana izay apetraka amin'ireo olona ireo. Misy ny fanadihadiana efa nataon'ny Cour des comptes, hitanareo fa ny Cour des comptes manatrika eo. Dia confrontena zany zay. Hiasa ataonao izay dia hitohy zao amin'ny fanadihadiana amin'ireo prestataire hafa. Raha mahita anareo fa tsy eto androany ny ireo prestataire hafa ireo. Tsy eto koa ny avy any amin'ny faritany. Dia ho fantarina aby ireo zavatra tena misy. Satria izay tsy afaka mionona fotsiny hoe zalazainy eto androany. Dia izahay koa mbola hanao fanadihadiana amina personne ressource hoe olona izay mahalala na efa mpiasa ny jirama tao aloha izy na mpiasa ao mamoe zao ny zavatra tena fantany. Alatra no tena olana ao amin'ity orinasa jirama ity ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina. Mandoa vola be hatrany mantsy ny fanjakana amin'ny ofan'ireo milina mpiara herinaratra maro kanefa tsy ampoana ny famatsiana herinaratra raha nambarany. Ny anamporofona ireo rehetra ireo ny tena tanjona ao anatiny izao fanadihadiana izao ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina. Ny olana hoe efa vatabantatra ne misy halatra ao anatin'ny jirama. Fa zao ahoana ny fomba hafantarana an'izay hoe tena tia mihitsy le izy. Satria vola be dia be ireo kanefa ny résultat tsy araka an'izay. Dika zay misy mandeha agnilany zany le vola. Mazava zany zay. Misy halatra ao anatin'ny jirama satria nahoana hoe misy fotoana misy groupe tsy mandeha nefa payen'ny fanjakana ihany. Zany hoe misy contrat natao misy contrat natao. Dia na mandeha na tsy mandeha le groupe agnatin'ny contrat igny dia payen'ny fanjakana foana igny ana. Tokony tsy ho afamaina ny olona izay tompona andraikitra ao anatiny ity alatra misy eo amin'ny jirama ity ho ihany ny filohan'ny voamera mpanao fanadihadiana momba ny orinasa jirama. Ny zavatra faharoa zany dia zao tokony tsy ho afamaina izay olona tompona andraikitra. Na nangala-bola izy na nanao sikombakomby izy na nanao iny izy nanao iny dia tsy tokony ho afamaina. Zay no tena kendrena amin'izao zany no hoe atsika ao anatin'ny fanavaozana zao
dia mba hahalalany vahoaka malagasy miroso manavatra satria zavatra zay atao zao ne tsy mbola tena nisy an'izao teto Madagasikara tsy mbola nisy dia zao zany ilazana hoe miroso amin'ny fanavaozana atsika ka ity zay raha maty stratégique ekina ny aim-pirenena ekina ny fiainan'ny olona dia atomboka amin'ity aloha zao ny enquête parlementaire. Tsy maintsy ho vitaina hatramin'ny farany ny fanadihadiana tao amin'izao i Petra Kotiniaina. Tsy maintsy ho ampahafantarina ny vahoaka ihany koa ny tena zava-misy ao anatin'ny orinasam-panjakana io raha ny nambarany. Fa ity ataonay risoana jusqu'à amin'ny farany. Na dia eo aza ny filazana io ane misy mafia BDP ianareo ane sala am'izao ataonay ho ny tany razana zany. Zay izoro amin'ity hatramin'ny farany satria asa ty zany manomboka zao dia itohy io misy io ny fiatsoana ato amin'ny Assemblée nationale lasoana teny olo misy io fidinana ifotony na eto Antananarivo na ny velany hisy zany zay ary tsy maintsy vitaina ao anatin'ny enim-bolana io zany io araky ny lalàna manakery zany. Notakin'ireo solombavambahoaka tamin'ny jirama ho an'ny andro voalohany androany ny amoahana ny lisitra ireo mpiara-miasa sy ny mpamatsy fitaovana sy solika ny jirama ary ny isan'ireo milina mpiara herinaratra sy ny ofany ahafahan'ireo solombavambahoaka manao ny fampitahana. Vaovao mikasika ny jirama hatrany tsy misy délestage amin'izao na dia misy aza ny fahatapahan'ny famokarana herinaratra amin'izao haintany izao raha ny nambaran'ny Italia Générale ny jirama androany. Mitohy hatrany mantsy ny famokarana amin'ny alalan'ny fampiasana solika amin'ireo milina mpiary herinaratra sy ny fandrotsahana orana hoy ny Jeneraly Ajatina Rasolomanana. Efa mihena amin'ny atsasany tanteraka ihany koa ny famokarana herinaratra miainga avy amin'ireo tohadrano lehibe amin'izao no io haintany io ho ihany Italia Générale ny jirama raha nanao famelabelarana manoloana ny voameram-panao fanadihadiana parlementaire androany teny Tsimbazaza teny Tozabeafatra sy Tahiry Rakoto Arson. Tsy misy afa-tsy 100 mégawatt ny herinaratra afaka vokarin'ny jirama amin'izao raha tokony any amin'ny 520 sy 400 mégawatt isan'andro raha ny nambaran'ny Italia Générale ny jirama androany manoloana ireo solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ny voameram-panao fanadihadiana parlementaire. Efa ao anatin'ny vanim-potoana ny mahitany tanteraka isika amin'izao ka antony mahatonga ny fienan'ny famokarana herinaratra io raha ny nambarany. Ny eto anivon'ny jirama dia mamokatra eo amin'ny 425 mégawatt eo ary ny tena disponible zany amin'izao fotoana izao dia any amin'ny 260 mégawatt. Inona moa ny antony izay dia satria araka ny voalaza teo midy isika zany amin'izao fotoana izao amin'ny izay antsoina hoe anatin'ny fahamaina maintany dia midina dia midina ireo ny puissance ny herinaratra izay avoakan'ireo tohodrano lehibe izay ananantsika takany andekaleka dia ny mandaka sy ny sisa. Tsy maintsy miankin-doha tanteraka amin'ny fampiasana solika noho izany ny famokarana herinaratra amin'izao ka mitomba amin'ny filana mahazatra io solika ampiasaina io ho ihany Italia Générale ny jirama. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena miankin-doha tanteraka, miankin-doha betsaka fa tsy tanteraka, miankin-doha betsaka amin'ny gazoil sy ny amin'ny produit pétrolier zany sika izay fantatra moa fa afarana avokoa izy io dia ny zava-misy zany moa amin'izao fotoana izao satria tsika miditra anatin'ny lay maintany izay dia tafakatra ny raha ohatra ka amin'ny ity volana jolay ity zany eo amin'ny 28 millions de litres 28 000 mètres cubes ny filana. Ny laza nefa androany ny Italia Générale ny jirama fa tsy nisy ny délestage amin'izao na eo aza ny fahabangana amin'ny herinaratra vokariny io. Ny mikasika ny délestage dia amin'izao fotoana izao dia presque tsy misy io raha ny satria nisy ny ezaka izay natao.
ao anatin'ny fipetrano raisy ny jirama ampihenana io fahatapahan-jiro amin'izao manoloana ny haitany misy amin'izao io ny fandrotsahana orana sy ny fampiasana io solika mampiodina ny milina mpiary herinaratra io ho ihany ny tale jeneraly ny jirama. Fandrotsahana ny orana arak'izay azo atao satria any amin'ireo centrale amin'ny production hydroélectrique ny tena ahafahantsika mameno ny banga any amin'ny amin'ireo hoe le production thermique dia isak'izay azo atao ny mandrotsaka orana rehefa feno ny fepetra iarahana miasa amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro dia mandrotsaka orana foana isika. Ny eo koa zany ny fanampianan'ny groupe moa zany isan-karazany izay nataony fanjakana isorana ny fitara-panjakana izay nanampianan'ny jirama. Misy koa ireo groupe izay novidina teo anivon'ny jirama mba nahafahana na niezahana zany naminona ireny gapy ireny. Anisan'ny manampibetsaka ny jirama amin'ny famatsiana herinaratra amin'izao moa ny milina mpiary herinaratra avy amin'ny fitondrana foibe raha ny nambarany tale jeneraly ny jirama androany. Fa betsaka ny tsy ampozina hipotra ao amin'ny jirama raha tena misy ny fitsiriana na fanadiadiana tena izy atao hoy ny mpandala raharaham-pirenena Serge Zafimahova androany. Manjaka ao amin'ny jirama mantsy ny fanomezana vahana olo-tokana na monopolisation sy ny afetsena ataon'ireo sehatra tsy miankina miara-mambonantoka amin'ny jirama ka mahatonga io orinasa io bankiropitra raha ny nambarany. Finiavana politika sy fanatsarana ny lalàna mifeny fandrarana sy fanatsarana ny lalàna mifeny jirama no isan'ny tena tokony hojerena ho ihany ity mpandalina raharaham-pirenena ity. Tozy-Rabefatra sy Tahira Kotoarson hatrany. Ny fanomezana ny sehatra tsy miankina hamokatra herinaratra eo amin'ny toerany jirama nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2021 no isan'ny tena nanimba ny orinasa jirama raha ny nambarany mpandalina raharaham-pirenena Serge Zafimahova androany. Probleman'io jirama io misy lalàna lakiroa napetraka. Lalàna voalohany tamin'ny 2020 sy 2021 dia milaza mazava hoe tsy mahazo mamokatra herinaratra intsony jirama fa hoe sehatra tsy miankina mamokatra ny herinaratra. Dia tamin'izany fotoan'izany ny andekaleka sy mantasoana ao asisany ny jirama. Tsy azo mpaniry koa mbola ny jirama fa taterina izy ny cedena tamin'ny privé tsy azo mpaniry. Dia ireo sehatra tsy miankina ireo nefa nampidi-doza ho an'ny firenetsika. Anisan'ny fanambakana efa nisy nahatonga ny jirama ikorosofana amin'izao ny famarotana amin'ny tsy miankina ny herinaratra 1 kilowatt ho 20 cents amin'izao hoy Serge Zafimahova. Ny tena marina anie rehefa miresaka aloha tsika hoe partenariat amin'io sehatra herinaratra io dia tokony manodidina ny 5 cents ny kilowattheure. Ny cent anankiray dia eo amin'ny 9 ariary na hoe 45 ariary. Tokony 5 cents zany. Nefa ny tsika zany miodikodina en moyenne zany ny tsika any amin'ny raha 16-18 cents. Zany hoe lafo be zany. Mbola mampametra-panontaniana noho izany raha mbola itoy hatramin'izao vaninandro ny fanavoazana izao io fomba ratsy fanao teo aloha io misy eo amin'ny jirama ho ihany i Serge Zafimahova. Ny pratika teto omaly mbola mitovy ilay izy androany, mbola misy barango kely le androany fa omaly aloha satria mbola contrat taloha zany ny ainantsika zao hoe malafo n'le solokitsika dia misy an'le ataontsika hoe commission dia répercuté le mpanao solika ireo any amin'ny vahoaka zany le any amin'ny jirama le izy dia jirama tsy maintsy mirépercuté aty amin'ny vahoaka dia zay malafo an'le solika gasy ary zay mahatonga antsika tsy compétitif par rapport amin'le solikitsika lafo raha raisitsika zany ny tany manodidina eto raha ny tany manodidina fotsiny jerevana eo zany le olana.
Isan'ny tena mahabankiropitra any orinasa Jirama amin'izao ihany koa ny resaka milina mpiara-herinaratra hoy Serge Zafmaovo. Terena andony vidin'ny herinaratra 10 mégawatt hatrany mantsy ny fanjakana kanefa misy amin'ireo milina mpiara-herinaratra ireo no tsy afaka mamokatra afa-tsy 1 mégawatt 6 hoy ny nambarany. Misy koa manipulation koa ataontsika zany mame ohatra hoe tokony fournir zany zareo ty machine ty ohatra tokony fournir 5 mégawatt fa satria antitra le machine de 1 mégawatt ihany ny afaka ataony nefa Jirama asaina foana mandoa 5 mégawatt normal Jirama fahita. Manampitrotraka ny fahavoazan'ny orinasa Jirama ihany koa ny fisian'ny fanomezana vahana olon-tokana amin'ny fiara-miasa amin'ny Jirama raha ny nambaran'ny mpandalina raharaham-pirenena Serge Zafmaovo hatrany. Asa diny koa fa misy koa zany ataontsika hoe monopole. Misy orinasa izy no mamisoloka any amin'ny Jirama. Izy koa nefa mame énergie à partir d'un groupe tena misy monopole grave be zany zany monopole zany tokony tsekena misy tokony misy mazava tsara zany lalàna antitrust teto Madagasikara izay tsy mazava androany. Betsaka araka izany ny tsy ampoizina hivoaka ao amin'ny Jirama raha tena misy ny fitsirihana mitombina na ny fanadihadiana mitombina atao hoy Serge Zafmaovo. Le izy raha atao dity ataontsika hoe tena mitombina io Jirama io misy surprise be dia be ny hita eo zay zany masensible le approche hoe anao zavatra ve ny fitondrana so tsy anao zavatra. Zay le nyfanontaniana mipetraka hoe mbola lalàna teo alohany ve nampiarina so efa hiala amin'izay pratika teo aloha zay le fanontaniana. Ny finiavana politika moa no isan'ny tena andrandraina amin'ny mpitondra raha anarina io orinasa io ho ihany ity mpandalina raharaham-pirenena ity. Vahiny mifandaharana l'invité du jour anio alakamisy 20 ny volana Jolay 2024 amin'ny sivy alina ny mpitsabo sady solombamoaka voafito amin'ny distrikany Manjakandriana Dr Fidi Barniaina manasana hoary anaraka izany. Ny solombavam-bahoaka ny Manjakandriana indray araka izany mba iny mendrika Razafindratsimo ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao fa ho tohizantsika amin'ny vaovao avy Toamasina kosa indray ny fampahalalam-baovao. Olona miisa 3 voalaza fa jiolahy no lavon'ny balan'ny mpitandron'ny filaminana androany atao amin'ny fokontany Ambalakisoa Toamasina. Mbola miisa 3 ihany koa no tafaporitsika nandritra io fanenjehana tamin'ny mpitandron'ny filaminana io ho ihany polis-pirenena ao Toamasina. Tratra tao anatin'ny fanenjehana ireo jiolahy ireo moa ny fitaovam-piadiana izay nampiasain'izy ireo raha nitatitra avy amin'ny polis-pirenena ao Toamasina hatrany. Lanto Malala saondrany Irina Real TV Toamasina. Androany maraina tokony ho tamin'ny 3 ora sasa no nifandrehitra tamin'ny mpitandron'ny filaminana ireo jiolahy nikiasa anao ny asa ratsiny tao amin'ny fokontany Ambalakisoa Toamasina. Saika ny ohatra izy ireo tamin'io karaikitra ny fifampitifirana lavy tamin'izany ny 3 ora toka tafaporitsaka kosa ny 3 hoy ny talepatra ny filaminam-bahoaka ao Toamasina. Atao anatin'ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana no nafatesana 3 tamin'ireo jiolahy ary mbola misy aza ny tafilefa ary eto dia miteny zay fa tsy maintsy ho tratranay ary tsy hamelanay raha tsy tratranay ireo zay mbola miriry ihany ary mbola manana fikasana anao asa ratsy eto Toamasina sy eto amin'ny manodidina Toamasina. Tratra teny amin'ireo jiolahy ireo ny basy izay nampiasan'izy ireo tamin'izany izay mbola anaovana fanadihadiana ho ihany talepatra ny filaminam-bahoaka ao Toamasina. Tena marina dia tena miditra any amin'ny lalapasika ny mpitandron'ny filaminana ary tany anaty lalapasika no niona tamin'reto jiolahy reto zay andeha anao asa ratsy amin'ny andro alina ary nisy ny fifandonana atao anatin'izany ary nalatsaka ny zareo tsy natatrana amin'ireo fitaovana io. Mbola vao manomboka ny fanadihadiana tsy afaka miteny zay satria mbola ao anatin'ny fanadihadiana zay ankehitriny fa azonay sereo dia hoe ireo no fitaovam-piadiana tratra tamin'ny alina. Olona efa nanaovana fikarohana rehefa mpanao asa ratsy ireo jiolahy tratra ireo ho ihany avy amin'ny polis-pirenena. Misy 3 tafiporitsaka ankoatran'reto 3 reto
raha natadiditsika tamin'ireo volana lasa angamba izay dia nisy vidéo niparitaka be tato anatin'ny tambazotra tserasera ary nareo tao anatin'izao ihany namoaka an'izay reto olona reto io hitatsika io manao asa ratsy eto Toamasina. Reto olona zay ekipa tratra reto reto andianjola zay tratra reto. Ny antsom-ponina ao Toamasina mony avy amin'ny polisy-pirenena anome vaovao azy ireo hatrany raha misy ny tranga mampiaya. Ary raha misy vaovao tokony ampitaina dia alao aty aminay fitandro filaminana no omena fa tsy any amin'ny toerana tsy tokony andehanany fa manjary manasaro-javatra ary manimba nilay fikaroana zay ataonay. Zay zany mba hatsoava ataonay amin'ny vahoaka. Eto izay natao hiaro ary natao hiara-iasa aminareo. Zay zany no pirofo ilazanay aminareo fa tsy aty amin'ny arabe hitanareo ihany ny mpitandro filaminana mandeha indrindrandrindra fa amin'ny alina fa dia miditra ary tena mivezivezy any anatin'ny fokotany zay misy atsika tsirairay ihany. Zay no mahatonga anay miteny mitondrana karapanao rehefa voaka amin'ny alina na amin'ny andro atoandro aza satria tena tsitsitsitsitsy zay ary tena anao zay azo rehetra mba ametrahana fandriampahalemana eto tampon-tanàna ny Toamasina. Nambarany avy amin'ny polisy-pirenena moa androany nandritra ny valan-dresaka ao am-panao gazety fa efa niana ny trangana tsy fandriampahalemana tato ato tao Toamasina. Ivadika vaovao mahakasika ny fampianarana kosa indray isika. Efatra amby 10 faingo 5 isanjato ny tahapahafahana BEPC teto Antananarivo renivohitra raha nivokatra nivoaka androany. Nidina 2 isanjato ny tahapahafahana BEPC ho an'ny teto amin'ny fari-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra io raha oharina tamin'ny taondasa izay 7 faingo 30 isanjato. Atao anatin'ny fitaintainana no niandrasan'ireo mpiadina io valim-panadinana io izay nivoaka tamin'ny petadrindrina androany. Miisa 5 amin'ny 5 moa atreto ny sisy koa efa namoaka izay valim-panadinana BEPC izay raha nitatra azo avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Valsoa Andrianirina sy Ezekia Ermalala. Ny fanitsakitro androany ny fijeren'ireo mpiadina ny valim-panadinana BEPC ny petadrindrina teny amin'ny LMA Pefilo. Tonga vao maraina ny andro izany ireo mpiadina ka vantany vao nisokatra ny vavahady dia nirosy nijery izany izy ireo. Saika tao anatin'ny fitaintainana no niandrasan'izy ireo ny valim-panadinana raha nambaran'ireo mpiadina ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety ny Real News androany. Nisy ihany koa ireo nanamafy ny vokatra tamin'ny petadrindrina na dia efa nijery tamin'izany tamin'ny alalan'ny someso azy. Efa nijery tamin'ny telefona ye ka mba te hijery fotsiny hoe sao dia diso le amin'le internet dia to dia nijery taty mihitsy. Faly be mety tsara afaka antaitaina be mihitsy aloha teo ampiandrasana ny valim-panadinana satria elaela le izy vao mivaly efa napozipozina ihany taitaina be mihitsy dia afaka BEPC seconde efa napozina efa napozina tamin'ny telefona aloha jery dia aveo jery seconde ady dia afaka le tsy hita seconde amin'ny telefona fa zany tsy jery toetsy amin'ny BEPC fa atao amin'ny seconde no jery tady afaka BEPC seconde so matsara efa taitaina be mihitsy hoe anona fa afaka any tsy nahita to. Samy niaina io fitaintainana tamin'ny fiandrasana ny valim-panadinana io avokoa na ireo mpianatra na ireo ray aman-dreny raha ny nambaran'izy ireo. Ho an'ity ireny mpianakaviana iray ity izao tonga nanamarina ny anaranjarana ny mivantana teny amin'ny efi-toeram-panadinana mihitsy izy raha ny nambarany. Afaka fotsiny faly be izy aloha zany ankizy mianatra dia tsy dia tena hoe nitaitaina be fa hoe sao dia diso numéro zay natahorana. Efa nijery tamin'ny findaika dia efa hita matoky fa mba mijery mba hafa ihany le mijery amin'ny tableau e. Ny niatrehana ny fanadinana BEPC ho ireo mpiadina sasany tsy nahomby tamin'ny fanadinana io. Ny taranja matematika sy fizika no tena nanahirana azy ireo tao anatin'izany raha ny fitantaran'izy ireo. Tena ohatrany mafimafy zany le izy dia tena nodomando mozaika tsy afaka otingana kely aloha dia tsy maintsy mamery taona e. Mahabe le izy tao so iambana no teknika dia tany amin'ny teknika niana. Tena le matematika sy ana zao tena sarotra be tao raha hoe malaka matematika sy fizika zao tena sarotra be tao. Na tratra 4 faingo 5 isanjato ny tahapahafahana BEPC teto Antananarivo renivohitra raha ny fampahafantarana nataon'ny ministera ny fanabeazana
fahalaza-pirenena omaly na tratra 220 faingo 20 isanjato kosa ny tahapahafana BBC ho an'ny Cisco Ambohidratrimo 20 faingo 70 isanjato ho an'ny Cisco Andramasina 270 faingo 70 isanjato ho an'ny Cisco Anjozorobe 320 faingo 70 isanjato ho an'ny Cisco Akazobe ary 570 faingo 20 isanjato ho an'ny Cisco Manjakandrina ny teto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra moa no nahitana tahapahafana ambandrindra ho an'ny teto Analamanga. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fampianarana izay hatrany tsy hisy famindrampo ho an'ireo mpiadina manao ny fandikan-dalàna mandritra ny fanadinana bakalorea ho ny filohan'ny Université Antananarivo androany. Tsy afaka atao ny mitondra finday any anatin'ny ivitoeram-panadinana fa ho voasazy avy hatrany izay mandika izany raha ny nambarany. Efa voaro ihany koa ny laza adina amin'izao ka miantso ny mpiadina tsy ho tratra ny pisoloky ny filohan'ny Université Antananarivo nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony androany Valsandrenirina Ezekia Irmalala. Mbola nisy sokajy A na ny literaire no betsaka ny safidy tamin'ny fanadinana bakalorea tamin'ny ity taom-pianarana ity raha oharina amin'ireo sokajy hafa ho ny filohan'ny Université Antananarivo androany. Raha ny amin'ity taona ity zany amin'ireo faritra ireo raha ny isa sy ny atotanisa no ifampiresantsika foy dia miisa 770 sy enina nisan'ny candidat rehetra amin'ireo faritra roa ireo. Ary ao anatin'izay ny amin'ny faritra Bonglava dia 2,703 ary ny faritra Analamanga 5,7 sy 5. Raha jerena amin'ny ankapobeny ny isa dia toy ny mahazatra isa taona dia miazakazaka mankany amin'ny série A2 ny ankabetsahan'ny mpiadina izay tafakatra 7,723 A2 raha toa kosa ka 9,7 ny mpiadina ao amin'ny série C. Tsy hisy famindrapo ho an'ireo mandika lalàna mandritra ny fanatanterahana ny adiny ho ny filohan'ny Université Antananarivo. Ny zava-dehibe tena tiana ho ampitaina amin'io indrindra ho an'ireo mpiadina dia ny fanajana sy mpifehezana mandritra ny fanadinana. Tsy misy mahitsy ny ataoko hoe fifampiresahana na ny mety hoe indrafo ho an'izay tsy manaraka ny izay mpifehezana izay. Dia fampatsiahivana indrindrandrindra tsy azo ataony mampiasa telefônina. Zany hoe io telefônina io tsy miditra mihitsy ny centre d'examen. Mitarika sazy avy hatrany zany ny faritratrarany dia tsy miditra mihitsy io ny salle d'examen. Tsy misy fivoahana lazadina mialoha ho ny filohan'ny Université Antananarivo androany. Pisoloky araka izany ireo izay milaza ho manana lazadina raha ny nambarany. Manentana ny ankizy sao dia voasarisarika amin'ny zavatra tsy marina. Any anatin'ny tontolon'ny Facebook any efa misy milaza hoe aty indray ny sujet 2026 mitandrema fa sao dia voasarika ho mpangalatra sy mpanonona ny tsy misy sy zay rehetra mety voasarika ao anatin'izay zavatra izay. Sujet zany mbola tsy mivoaka dia tokony tsy voasarika any amin'izany ny ankizy. Ny sécurisation sujet efa misy tompona andraikitra maro mandraindraikitra mifanaraka ny amin'izay raha tenenina melohan'ny mpangalatra ny ho ataon'ny mpiaro dia efa fantany le ho atao dia tsy resantsika fa ny azo antoka aloha ny dia izay anao eo dia tsy maintsy ho tratra. Raha izy ianao hoe mety mitovitovy raha ny tamin'ny herintaona mety samy matadiditsika efa nandeha le alaza adina teo amin'ny adiny ray teo vao mivoaka le sujet an'le izy dia le tao anatin'ny taona nisy nakasary namoaka dia ohatrany hoe marina amin'izay le toetra avy eo avy eo diso daholo ihany fa reo zao efa tratra ny mpanao andreny ny amin'ity izay ny antony hoe tsisy telefônina miditra izany any anatin'ny centre d'examen. Nambarany filohan'ny université moa fa efa vonina tanteraka amin'izao ny Université Antananarivo amin'ny fiatrehana ny fanadinana bakalorea ho an'ny faritra Analamanga sy faritra Bonglava izay endraiketan'izy ireo. Afam-baovao hafa kosa indray niteraka sary vorovory teny amin'ny sampivatra ny famindrana toerana andreo mpivatra sasadisasany teny Mahamasina nanoloana ny zaridaina Nosy androany. Noho ny fisokafan'ny lalana tao aorian'ny famaranana ny foto-drafitrasana tao teny an-toerana no tena niteraka sary vorovory teny an-toerana raha ny fanazavana avy amin'ny commune.
Hôtely tsy maintsy nasaina nangoronentana avokoa araka izany ireo mpivarotra rehetra voakasika nanoloana ny vavahadin'ny zaridaina io mba ahafahana manao ny fandaminana raha ny fanazavana avy amin'ny talehan'ny tsena ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra hatrany Valosoandrinirina sy Ezekia Hermalala hatrany. Vao maraina dia efa nasaina naorin'ireo mpivarotra teny Mahamasina avokoa ny entan'izy ireo androany. Mpivarotra manodidina ny 510 manoloana ny vavahadin'ny zaridaina Anosy sy ny CFM no voakasika io fandaminana io raha ny nambaran'ireo mpivarotra ireo. Misy apany amin'ireo mpivarotra no avy eny amin'ny vavahadin'ny zaridaina Anosy no nafindra teny ampita ary misy kosa ireo nafindra amin'ny toerana hafa mihitsy. Manotonina ny fifamoivoizana noho ny fisokafan'ny lalana no nanesorana ireo mpivarotra ireo hoy izy ireo. Izahay tokoa tsy hoe toerana na hoe ahoana fa nanaraka fandamina zay no ny asa fanamboarana natao anay ny fanarahana hoe rehefa vita ny asa vao miala zay nefa ny mbola tsy vita akory ny asa teo amin'ny plasy nisanay dia hoe misokatra le lalana hoe zany zany zay eo amin'ny 500 eo zany tena concerné amin'ity dia ny sasany efa nafindra nanapahana lamina tariam-badika tary dia zay zao tsy tafiditra dia tsy zay zany zao tsy vatra le izy nefa fanarana tamin'ny commune koe nisy indemnité tsy nisy an'izany akory fa dia samy mianatra teo daholo zany zao zay. Rehefa nafindra nefa izy ireo dia niteraka disadisa teo amin'ny samy mpivarotra indray hoy ireo mpivarotra voakasika ny famindrana ireo. Zay koa ne tsy malafo hoe mitovy amin'ny zareo ihany zay tsy hoe izy efa bolana milaza tsy malafo zay koa ohatr'izay koa satria ne misy hoe ny ampiverina ny toerana nefa tsy tonga an'ity toerana ity zany mihitsy fa zay ny fandaminan'ny commune dia manaraka fotsiny zay apetraka fa tsy midony dia tokony hoe tsy mivarotra samy mivarotra mihitsy ny ady fa raha ohatra hoe zay zany le zavatra misy ady tonga dia aloha foanana tanteraka hoe tsena Mahamasina dia aloha samy tsisy mivarotra rehefa zay. Mpivarotra efa teo amin'ny manodidina ihany nefa ireo mpivarotra nafindra toerana ireo raha ny fitantaran'izy ireo. Zay nge teto aloha teto ihany hatramin'izay teto ihany zay hatramin'izay fa zany hoe naroso kely fotsiny dia lasa omendretsy amin'ny ilandretsy problème nefa teto ny plasinay hatramin'izay nanamboarana ny lalana tarinoa fa naroso kely fotsiny dia lasainy zareo tsisy lana malaka rehefa izy ao lalana tokony teto plasinay teto fa tsy hoe vao nafindra teto zahay rehefa teto foana zay hatramin'izay fanamboarana lalana zay. Tokony isy anefa ny fifandaminana eo amin'ny sampivarotra ankoatra ny fandaminana efa ataon'ny commune raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Misy olona tsy atena fotoan'izao hoe tsy azo elenina izy tsy azo asiana mpivarotra namana izy fa antena marina no fandaminana dia tokony tena fipetrahanay izay tsy mpivarotra mitovy amin'ny anazy fa samy mpivarotra dia tokony fandamina zay zany no angatanay mba ny laminana anarahana ny fandaminana napetraky ny tompona andraikitra ny tsena. Nanao fitaranana kosa moa ireo mpivarotra amin'ny ilany manamorona ny tambohan'ny CFM fa lasa tsy mahalafo izy ireo noho ny famindrana ireo mpivarotra teo anoloanany. Le 14 misokatra ny lalana fa tsy misy hoe mbola mijanona izahay tompoko efa bolana teto tena tsy nalafo tena fitarainana andreo mpivarotra namanay ireo tena hoe tsy nisy nindinina niditra faty antoka niditra perte dia noho izay zany ny angatanay hoe rehefa miala le izy dia aloha mba naraka an'le namany reo oloreo afa tena mitoy le fahoriana sy fijaliana mpivarotra tamin'ity sisiny ity. Noho ny fisian'ny foto-drafitr'asa tamin'ny fanamboarana lakan-drano sy lalana teo Anosy Mahamasina moa no tena nampikorotana ny fandaminana amin'ny tsena io hoy avy amin'ny commune. Tokony ahena ho 2 metatra sy 50 avy ny refy sy ny avon'ny tsena mba tsy hisiany ny fifanakonana raha ny fanazavana. Fa mbola anatin'ny tena fikorotanana noho ny fisian'ny foto-drafitr'asa izay nataon'ny mpanjakana pobia dia andio misy aparty tamin'ny tapabolantsika raha nahita misy mpivarotra tely avita zana nasorona mivatra teny dia naperaka miverina toerana aty amin'irony dia ohatr'izay koa zao misokatra ty lalana ity fa tsy tena mbola misokatra tanteraka amin'ny apahany fa mbola misy apahana mpivarotra izay tsy nahazo plasy dia eo amin'ny devant 5e sy eo amin'ny polisy io zany ireo mpivarotra mampiteraka korotan'ireo ireo olona ireo tsy maintsy ny zanana sisika anaketo natao vezadeo tamin'le mpivarotra korontan'ila io olana miperaka dia tsotra takona le mpivarotra vaty ariana zay ny mpanamarinana hoe takona isa tsy malafo
takona le bata zay napetraka sy nahirany commune nefa raha mahatsikaritsika zao a raha mijeritsika nareo gazety afaka makasara izany a nirefina trano vy normal 1 mètre sur 1 mètre 50 ireo trano vita amin'ny masika reo efa 3 mètre carré daholo reo raha mipetraka zany niratraka milamina matsaritsika amin'ny herinandro a averina tapahana ny trano vy a manapaka ny trano vy daholo mivatra rehetra 1 mètre 50 sur 1 mètre malalaka be lalanao a tsy manana tanana ozotsy ny mpivarotra rehetra eny amin'ny tsenany Mahamasina iray manontolo mihitsy ihany koa no tokony manaraka ny fandaminana ary samy ahena ny refin'ny tsena hoy ireo mpivarotra ireo. Eo amin'ilay hoe manena 1 mètre 50 sur 1 mètre 50 manaiky fandaminana zahay tompoko fa atao voan'ny fandaminana ho an'ny rehetra Mahamasina iray manontolo fa tsy tonga ny amin'ny lakamisy dia zahay reto ny cible neto fa mangataka zahay tompoko raha ho atao zay mètre 50 sur 1 mètre 50 zay dia hiarany rehetra Mahamasina tolo tsena Mahamasina. Tsy maintsy nyroso tamin'ny fandravana ny ampahana tsena teny Mahamasina moa ny avy amin'ny fitalehavan'ny tsena ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra mba ahafahana manao io fandrindrana io raha ny nambaran'ny talehan'ny tsena hatrany. Le problème zany zay le lalana sokatra dia rehefa sokatra le lalana dia misy koa le lalana tapaka izany zany tsy maintsy arindra aloha zareo anatin'le izy misy moa le takony dia le niala koa taimolotsena hoe mba avondanty mba atiandoany arabe dia andrindrany io zany ny asanay moa zay dia andrindrana zay io rehefa tsy hitanao zao fandaminana zao tsy maintsy rava aloha andaminana azy fa tsy mety raha misy entana eo ambony ka rehefa ny andamimatseny ianao izany tsy maintsy asorona aloha dia zay voalefa tsirairay dia aty amin'ny arabe tsy maintsy asorona na efa mipetraka ny installation tsy maintsy asorona satria migenezy installation. Ny lamina ihany moa ny disadisa teo amin'ny samy mpivarotra sy ny komina ny atoandro teo tao aoriana ny fandaminana napetraky ny komina ny maraina teo io. Hoarantsika eto amin'ny Real TV Madagasikara isan'andro amin'ny fitoralantsaka fahatelony ny fifamotenana ireo nandray anjara ho an'ny Our Generation fifamotenana ho an'izay solotena Madagasikara ho an'ny fifamonanan-kira 2024. Mbola vaovao mahakasika niny hatrany mpiara-miasa akaiky amin'ny Real TV Madagasikara ao anatin'izao fifananana Our Generation 2024 izao ny toeram-pikarakarana taovolo sy tarehy Salon Or eny Ivandry. Izy ireo izay efa matihanana tanteraka amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy ary ain'izy ireo tsara ny mikarakara ireo mpandray anjara ny Our Generation 2024. Efa manana traiketra avokoa moa ireo ekipa rehetra atao amin'ny Salon Or ary tampifaliana no nandraisan'izy ireo azy 12 Menada niatrika ny stage 1 ao amin'ny Omaly Nansira 900 sy Sarobidy Andriantsoa. Zava-dehibe ho an'ny mpifaninana ny manome lanja ny loahevitra entina rehefa hiatrika ny stage ao anatin'izao fifanan-kira Our Generation 2024 izao. Ho an'ny Omaly milohany nanantanterahana ny seho nanainga vao maraina hikarakara ny taovolo sy ny tarehy izy 12 Menada. Tsy aiza tsy akory fa ao amin'ny Salon Or ao amin'ny meuble Millennium Ivandry. Toeram-pikarakarana efa matianina sady arifenitra avokoa ny fitaovana rehetra ampiasainao. Raikitra ary ny fikarakarana tsy nisy andraso fa natomboka avy hatrany izany. Nanao ahoana ny fivoaka ny taoraka izy? Raha ny coiffurako aloha dia tena afa-po be mihitsy za. Une fois fotsiny ilay izy natao dia efa tena afa-po tsara be mihitsy, tena avoaka ohatran'ilay un Cendrillon ilay chignon-ako. Raha le poazy aloha dia mivoaka be, tena mitovy be amin'ilay personnage safidiko mihitsiny dia tena afa-po be tamin'ilay izy fa merci beaucoup. Tato amin'ny Salon Or izay androany dia zareo mikarakara ny maquillage sy ny coiffure dia tena mivoaka tamin'ny eritreretiko ilay izy. Ny personnage moa zany Cendrillon dia tena afa-po be mihitsy sady tsara be konko fandraisana, tsotra be daholo zareo. Ie, mivoaka tsara ilay izy, mahafinaritra be. Tiako ilay izy, tena tiako. Ie, ilay izy aloha Jasmine personnageko dia hitako hoe tena mivoaka be ilay izy na amin'ny make-up na amin'ny resaka volo
dia tena mahafinaritra be mihitsy na ny fitaovana ampiasaina zareo ary efa tena professionnel be dia moa zareo concours professionnel dia zareo mihitsy ny mahita hoe ohatran'izao no mety dia afa-po tsara be. Ie, mahafa-po be le izy afa-po tsara am'le izy moa koa le izy vita fait be tafavoaka tsara le izy tena mbola tsara mihoatra ny eritreretiko ary. Tena mahafinaritra be aloha le salon de beauté salon or tena mivoaka tamin'ny lavako anazy le izy tena tsara be afa-po be ny fahafahapoko loha izany dia tena hoe faly satria ny voloko tena hoe tsara na ny make-up nataondreo ary tena hoe ny kipy any nanamboarana anazy dia vao nijery fitaratra dia gaga be fotrany hoe tsy taraiky izay poziko. Ny personnage quoi moana dia le izy tena hoe tafavoaka dia tena hoe tsara be ny fikarakarana dia tena hoe nafinaritra dia mba tonga avy mitsidika ny salon. Efa niarany asa tamin'ny Real TV Madagasikara tamin'ny fifaninana-kira Award Generation fifanintena eto Madagasikara andiany faharoa tamin'ny taona 2024 lasa teo ry zareo avy ao amin'ny salon or eny Ivandry. Izy ireo izay manana tolotra marobe omena ny mpanjifa. Zahay eto amin'ny salon or dia afaly mandraindray ny Award Generation andiany fahatelo amin'ity taona 2026 ity. Izahay moa dia mandray an-tanana ny mahakasika ny taovolo sy ny tarehan'izy ireo mandritra ny stage rehetra sy manaraka ny thème izay ilain'izy ireo. Mampiavaka ny salon or ihany koa ny fampiasan'izy ireo ny vokatra tsara kalitao avo lenta sy tena manaraka ny fetra mba hiantohana ny fikarakarana mendrika sahazan'ny mpanjifa ao aminy. Tsara ny manamarika fa ny produit izay ampiasaina ato amin'ny salon or dia produit avy any ivelany avokoa. Izany hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Raha tsy ilaza manokana izay ny amin'ny produit izay ampiasainay amin'ny fikarakarana ny tareha ny Guino France izay be pahalala tokoa ary anisan'ny produit izay malaza entina hikarakarana izany tareha izany. Manentana rehetra ary ny salon Rivandry fa efa vonona ny ekipa amin'izany. Fanody mandry teo amin'ny 5-10 taonany ny talata 14 Jolay 2024 lasa teo ny mpanakanto Ratefina Nahary Rajona Jackie, mpanakanto fantatra amin'ny fitendrena zava-maneno maro i Jackie Bass ka ny gitara basso ny tena namiratany. Olona tsotra nanampy olona maro ary nampiray ny fatra atsimo ity mpanakanto avy any Tanambao Toliara ity raha ny nolazainy ny mpanakanto efa niarana sa taminy. Ny ainga-androany hoentina amin'ny tandraza moa ny nofo mangatsikany tao ariny nanolorana Marbonahitra ho azy. Valsoandrenirina Ezekia Ermanala. Nodimandry ny talata 14 Jolay lasa teo i Ratefina Nahary Rajona Jackie na i Jackie Bass 10 taona izy no nodimandry izao. I Jackie Bass izay mpanakanto avy amin'ny faritra atsimo andrefana mitendry zava-maneno maro ary ny gitara bass no tena nahafantarana azy ho ireo mpanakanto namany androany. Vao 15 taona monja izy dia efa nisehatra teo amin'ny mozika, mpitendry teo amin'ny tarika vocal-tuto amin'izany izy hoy ny mpanakanto sady talenta jeneraly ny kolotsaina Teo Rakotovao. I Zaki moa zany efa ela ireo artista ankehitriny zay aby reto mbola tsy nanao muzika izy efa nanao ka izy araka nresahana teo hoe na 10 taona tany izy efa nanao niaraka tamin'ny tarika hoe Vocal-tu tany Toliara. Vocal-tu zany misy reny Njava zay ny anarany taloha niaraka amin'ny Monique Njava sy ny ohatran'izany mpitendry tao izy gitara solo, basse, électrique passionné na muzika mihitsy zany indraindray mitendry clavier, indraindray manao son, manao technicien de son zany ataony kelikely eny daholo moa zany rehetrarehetra. Isan'ny mpanakanto nanana ny maha-izy azy i Jackie Bass mitendry no ny tena nahafantarana azy ary tsy mifidy gadiny izy hoy kosa i Mamada. Manamarika anay manokana nitarika Mamada zany efa tany amin'ny taona 20 taona lasa no niarana asa tamin'ny zoky. Ray aman-dreny izy fa tsy hoe musicien mitovy akory. Marina fa mety hoe nitarika ny tarika zany tena ohatry hoe chef de groupe azafady fa na dia ataoko mitendry izy ohatrany hoe izy ihany no mitarika an'ilay tarika zany hoe chef de groupe zany izy, leader zany izy amin'izay fotoana zay. Ka eto tsy tena misy zavatra ankoatrany hoe banga ny
mozika moa zany indrindrandrindra fa niavy any amin'ny antsimo andrefana raha ohatra ka zay ny tenenina nitendry tao amin'ny tarika Mamy Gotso no nialany Zaki Basy tao toliara voalohany hoy Mamy Gotso mahay mozika ity mpanakanto nody mandry ity ary nanetry tena raha nambarany nialany Zaki tao toliara nitendry Mamy Gotso nalaiko nanao basistako Antananarivo izy zava efa zandriny be efa roapolo taona taprezy vao niaraka taminay fa io soliste izy io soliste gitara solo zany tena nataony fa noho ny fandamina taty lasa nanao basisy izy fa olona mahay mozika be izy ary olo tsopiainana bandy mahafinaritra be mahay mozika be fa manetry tena zay manetry tena be zay izy io dia maro ny kantona velany zay jiabijiaby reto tsisy nampianariny Zaki aby natoriny zavatra maro be niarany asa ary tia manampy olona maro ihany koa Zaki Basy isan'ny nandraisany anjara tamin'ny fikarakarana ny festival Tsapika hoy Teo Rakotovao teoriana amizay moa niaraka mitarika Mamy Gotso niaraka mitarika rehetrarehetra na zahay reto tarika mikeny teny kely tao izy mitendry tamin'ny Teo Rakotovao mitendry amin'ny tiriky mitendry amin'ny rehetrarehetra na ny mozika variété zay na mampandihy zay na ny tarika manao traditionnel zay musique du monde zay makany andafy zay miaccompagner artiste miara-miasa amin'ireny artiste reny ny areta tolo nandritra ny roa andro teny amin'ny ANSAP Filomo ny nofo mangatsika ny Zaki Basy ary niainga ho any amin'ny tanindrazana Antanambao Toliara tamin'ny atoandro teo akoatra ny mpanakanto tonga teny atoerana ihany koa ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina nanolotra maro boninahitra amin'ny maha-mpanakanto any Zaki Basy Vaovao mahakasika ny fiadiana ny amboara eran-tany ho an'ny baolina kitra kosa indray nohon'izatsika ny fampahalalam-baovao Espaina sy Argentine no hiatrika ny lalao famaranana ny fiadiana ny amboara eran-tany ny taranja baolina kitra 2024 ny alahady ho avy izao ao New Jersey ao États-Unis nahazo tapakely io ny Albi Celestre omaly rehefa nandavo ny Anglisy tamin'ny isa ronoray tany amin'ny feptaona fanampiny ny ady mafy teto ry Messi vao nahazo ny tapakila satria tany akaiky ny fiafaran'ny fotoana mihitsy vao afaka tamindry Arikanina ity fiaonana eo amin'ny famaranana ity moa no fiaonana voalohany eo amin'ny Lamine Yamal sy Messi tao aorian'ny fanafoanana ny finalisma tany Qatar ny antsipriany izay tany amin'ny fiampitoana fanampiny indray omaly vao afaka tamin'ny Angleterre i Argentine nandritra manasadalana ny fiadiana ny amboara eran-tany taranja baolina kitra ny ady mafy teto vao afaka ny Albi Celestre Messi nalohana ny ekipa ny Free Lions teo amin'ny fizaram-potoana voalohany samy nitandrina ny ekipa roa tary somaly mbola ny fampitsapa sy nitady ny paikady amin'ny tirana baolina saingy nijanona ohatra nisa teo am-pialana sasatra tao amin'ny fizaram-potoana faharoa ny tena niady ny lalao ny Anglisy no nahita ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Gordon teo amin'ny minitra 15 vao natafiditra io baolina tokana io ny Anglisy dia nanova paikady ny mpanazatra Thomas Tuchel nahazo aina nefa ny Argentine vao nanova paikady ny mpanazatra ka nanindry ambony intelo miataona i Pickford no nanaka nandaka sy ny baolina saingy ampidirina tamloha 10 minitra tsy niravana vao nanasala nisan'ny tompony amboara farany tamin'ny alalan'ny Enzo Fernandez teo amin'ny minitra 5 tamin'ny alalan'ny tifitavitra tany ivelany fatriny 12 metatra rehefa nahazo ny tolotra tsara avy amin'ny Messi tsy ela tao aoriana io baolina faharoa tamin'ny alalan'ny Lautaro Martinez teo amin'ny minitra 9 minitra mbola tolotra avy amin'ny Messi nandavy tanteraka Andre Rashford sy ry Bellingham tapitra treo noho izany nofinofo ho an'ny Anglisy ny ampody ny amboara 10 taona teo aoriana tafita amin'ny dingana famaranana ihany Argentina ary ifanandrina amin'ny Espaina eo amin'ny famaranana nandalo dingana maro sy lalao sarotra kosa i Argentina vao tonga eo amin'ity famaranana ity saika tany anatin'ny fanalavam-potoana na fiampitoana fanampiny foana mantsy izy ireo izay vao tafavoaka tamin'ny mpifanandrina taminy Ratsahivana ny aona tamin'ny Cap Vert izy ireo teo amin'ny ampaina 12 ary tany amin'ny fanalavam-potoana vao nandresy 3-0 tany amin'ny fiampitoana fanampiny kosa vao afaka tamin'ny Egypte tamin'ny 7-0 teo amin'ny ampavalondalana ny fanehitra tamin'ny Suisse teo amin'ny ampaefadalana ary tany amin'ny fanalavam-potoana vao nandresy 3-0 ary farany nalona ny Anglisy omaly tao amin'ny fiampitoana fanampiny nandresy 2-0 Espaina sy Argentine araka izany no hanao ny famaranana ny fiadiana ny amboara eran-tany io ny alahady ho avy izao amin'ny folora aly eto Madagasikara akotrany mba hafamaranana azy ity ihany koa ny fifanandrinana mivantana ho an'ny Lionel Messi sy Lamine Yamal tao ny fanafoanana ny finalisme izay tokony natao tany Qatar. Fa eo amin'izay vaovao izay hatrany i Fransa sy Angleterre no hiady ny laharana fahatelo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany ny taranja baolina kitra samy mihitsana teo amin'ny manasadalana mantsy ireto ekipa ireto
ka io laharan'io no iadivana amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 12 ora alina ao aorian'ny lalao famaranana ionany Espaina sy Argentine. Raha tsy ahivina niona tamin'ny Espaina i Frantsa teo amin'ny manasadalana ka lavo tamin'ny isa 2 ohatra raha tamin'ny isa 2 iray no nanakana ny Argentine tompon-daka farany ny Angleterre. Na dia fiadiana laharana azy io atao io mbola samy iady mafy ny rotota angalana ny laharana fahatelo. Ifampitana araka izany eto Mbappé sy Bellingham izay samy mpilalao ny Real Madrid. Ho an'ny Frantsa fantelo no izao izy ireo no iady ny laharana fahatelo tao aorian'ny taona 1970 sy tamin'ny taona 1970 ary ny taona 1920. Inenina kosa no ilalao ny laharana fahatelo ny Freelance tao aorian'ny taona 1970, 1970, 1970, 1920, 1920 ary 1920. Anao valinady eto ny Anglisy satria tamin'ny taona 1970 izy ireo no lavin'ny Fransa teo amin'ny fiadiana ny laharana fahatelo. Itra amin'ny pejy toka kosa indray arisika izao. Fahatolotra miavaka no iarana amin'ny ikorana immobilier amin'ny ity volana Jolay ity. Site de lotissement roux eny amin'ny fatriny RN1 Loharantsoa Immersiatoska ary Natura Vontovorona no entin'izy ireo ao anatin'izany. Tolotra facilité de paiement mandritra ny 12 volana manakery hatramin'ny farany ity volana ity izany. Raha te hisitraka izany tolotra izany araka izany ianao dia afaka manatrika ny visite organisée ny sabotsy 12 Jolay ho avy izao amin'ny 7 ora maraina ny fiangana eo amin'ny Santilo Anossato Atsinanana. Ny Antsipriana izay. Andao andorona sy hijery no avy aza velaonao fintsony ny fananana tany atombo ihany io ny fananganana no avinao miaraka amin'ny korana. Salama daholo, Marion enarako. Ny fananana trano na tany dia anisan'ny nofinofo lehibe ho an'ny maro. Imagineo any hoe tanteraka ny nofinofonao miaraka amin'ny korana e. Raha manana tahiry ianao na efa nanomana kely dia aza velaonao nofinofo fotsiny izany fa manaova investissement tsara. Andao iaraka aminay fa afaka alohanao tsikelikely mandritra ny 12 volana be izao ny vidin'ny tany. Misafidy maro mifanaraka amin'ny filana sy ny teti-bola maro samihafa. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tena lahara-pamehanay. Natura Vontovorona, toerana milamina, rivotra madio efa misy jiro sy rano eny an-toerana. Loharantsoa Immersiatoska miala 5 minutes any kartina Immersiatoska rivotra madio afaka norenana tsara afaka anaovanareo investissement ihany koa ary efa misy jiro sy rano. Avokoa ireo tonga dia afaka manangana ianao manomboka amin'ny 200 mètres carrés ny lo afaka jifaina. Andao miaraka aminay arany hijery ireo tany atolotray amin'ny 18 juillet ho avy izao eny amin'ny Santilo Anossato ny fotoana amin'ny 7 ora maraina raha hijeran'ilay site Immersiatoska ary amin'ny 10 maraina kosa raha hijeran'ilay eny Vontovorona. Azo fanazavana feno ary ifampidinika amin'ny ekipany ikorana immobilier anareo amin'ny fotoana io. Misoratana ranary dia atsoa izahay na mandefasa afatra miafina amin'ny ikorana. Azadino ary amin'ny sabotsy 18 juillet ny fotoanantsika miainga amin'ny 7 maraina sy amin'ny 10 ora maraina. Atombo ihany ny fananganana no avinao miaraka amin'ny ikorana izay manome mihoatra ho anao. Mantiala ity ry zareo avy eo amin'ny Aza Group indray no vahiny eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News. Miaraba ny Riri ary tonga soatrany. Miaraba ny Menja dia miaraba ny mpijery Real TV amin'izao takariva izao. Mahakasika na diagnostika na fiara no resahana rehefa hoe Riri miakatra eto amin'ny plateau rovina indray ary ny formation aloha zany daty rapide dia rapide satria be dia be zavatra tokony resahana dia eto Antananarivo eska Antanimena kafetariany eska toerana malalaka azo anaovana formation tsara ny tenako dia mianatra tao amin'ny eska ary anisan'ny fanaovana examen tamin'izany mahafinaritra tsara io toerana io ny 30 ny 31 juillet ary ny 1er août zay ny Antananarivo. Mora maka kosa akany Gazela 6, 7, 8 août zany hoe mbola volana août io zany mo sika mo mbola volana Jolay zao mbola volana Jolay tsika any Malagasy koa zay ao Majunga ao amin'ny chambre de commerce ny 13, 14, 15 août ny formation takony mahazatra 3 andro foana ireo. 2 andro voalohany anaovantsika théorie
ary ny andro fahatelo anaovantsika pratika ny sara fampifanana 180 000 ariary ny lalana finday 038 65 740 00 033 65 740 00 page Facebook haza miantatra kely groupe. Natao ani zary hoe fanaovana diagnostika na fiara io izay ihany koa ny hoe tsara manatrika ny fampiofanana ho ataonareo rirỳ. Zay fantany zay mipetraka foana zany dia tonga dia valiko misy hoe ny olona rehetra ve afaka manatrika aleo atao an'izay ngamba le izy satria hoe natao an'izy satria na olona tsy manana fiara ary ianao dia afaka manao diagnostika. Be dia be ny olona tsy manana fiara fa mianatra mécanicien. Be dia be ny olona tsy manana fiara fa manao électricien. Be dia be koa ny olona tsy manana fiara fa tokony hanao diagnostika satria dia anisan'ny asa mahavelona koa zany diagnostika zany satria manao diagnostika dia 5,000 ariary ny manao diagnostika ny tomobile anankiray farafambaniny. Dia noho izany atombotsika amin'izay hoe ny olona rehetra fa avy eo amin'izay tsika mihita pitsopitsony hoe ny mécanicien mila manao mise à jour, ny tompona fiara, ny chauffeur, ny olona nanao formation professionnelle nefa mbola tsy nanao diagnostika fa resaka mécanika fotsiny zany rehetrarehetra zany rehefa olona dia afaka manao an'io daholo. Tena anatin'ny zavatra mahafinaritra satria 80% ny tomobile eto Madagasikara dia efa elektronika avokoa. Ohatrohatry ny ahoana indray ary ny fomba fanaovana azy rirỳ misy fitaovana ihany koa ve ampiasaina rehefa manao izay hoe diagnostika na fiara sy moto izay? Ny fitaovana io zany tsy maintsy ilaina satria raha ohatra hoe faritana tsotsotra fotsiny ny antsoina hoe diagnostika dia fizahana ny marary ny fiara elektronika na ny moto elektronika amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana. Dia misy ny fitaovana zany izay dia mivarotra antsoina hoe interface. Ny interface io zany dia miaraka amin'ny telefôna zany hoe l'interface mampifandray ny telefôna amin'ny ilay automobile. Zany hoe misy le calculateur izay karazana hoe mémoire-na fiara zany eo anatin'io calculateur daholo zany ny information rehetrarehetra dia io no antanitsika hoe mémoire zany dia izy nanteny hoe inona tsy mety aminao nefa zany tsy antanina vava fotsiny fa misy le fitaovana zay hoe interface dia io interface io no connecté amin'ilay calculateur dia renvoyeny aty amin'ny telefôninanao dia ianao maka telefônina dia ohatran'ireny mijery Facebook reny ianao avy eo ianao ohatran'ny scrollenao dia jerenao dia eo daholo ny information rehetrarehetra zay le fanaovana diagnostika. Misy ihany koa moa zany logiciel sy ny ordinateur dia misy koa le appareil izay autonome fa ny tena ataontsika moa zany aloha dia misy ao aminay dia ilay interface na tsotra kely zay miaraka amin'ny telefôna Android na telefôna iOS na le telefôna nareo le avoleta be le Pro Max 17 iPhone 14 18 19 20 mety daholo zany miaraka amin'ny interface. Mahakasika an'ilay fampiofanana ozy izy rirỳ teo hoe mety daholo ny olona rehetrarehetra afaka manatrika an'ilay izy misy niveau ilaina kosa indray ve sa hoe tena hoe rehefa rehetrarehetra mihitsy dia afaka manatrika an'ilay fampiofanana ataonareo? Tsy mila niveau ny niveau takina tsotra dia tsotra ny zavatra anteneko teo hoe amin'ny alalan'ny telefôna tsika no resaka amin'ilay fiara zany hoe ny niveau takina fotsiny zany mahaolona efa nikirakira telefôna telefôna le smartphone fa le manao an'le RBB zany efa tsy mety tsony le manao an'le 4 ireny fa rehefa mikitikitika tactile ianao afaka miresaka somatsara afaka mahafantatra somatsara hoe ahoana mifandehana système Android afaka olona mahay Facebook zany amin'ny telefôniny tsotra be le ohatra manao Facebook ihany io rehefa mianatra atao aminay tovy ohatra zay ihany le izy fa mila fianarana le izy fa tsy hoe tsatsatohana fotsiny ihany zany hoe ny olona rehetra zany tsy dia mila niveau be ohatrany ahoana fa ataoko hoe manomboka eo amin'ny 12 taona eo efa 12 taona reny ankizy mipetrapetraka ny an-trano reny aza vela mipetrapetraka fotsiny ihany alefatsy hianatra fa ao anatin'ny vacances zao dia tsara misy ny ankizy mba hoe manao zavatra hafa activité extrascolaire na tsy hoe parascolaire extrascolaire mba hoe mamiavaka kely amin'ny sekoly fa 14 ans 15 ans 16 ans 16 ans zany efa dansa be zany rekirekira anina ny azo zanako 14 ans efa hainy zalany mot de passe ny ana dia reny ankizy reny indrindra mba orienté tsika le fahaizan'ny telefôna mba mianatra diagnostika izy dia mba mahafinaritra zay kely izy. Mamaraparana sady tsika fanentanana ary dia ndao ampatsiavintsika ny mpanaraka ihany koa ireo programa manaraka.
de sady ve eny vetivety any moa zany le toerana sy le fotoana zany de oasavazavaina vetivety aloha zany a le izy a formation de base zay zany mipetraka foana de manazava ny zavatra ny teneniko teo hoe le formation de base a miangetrainy amin'ny base mihitsy zany hoe le niveau ny teneniko teo a tsy miza niveau a satria formation de base any amin'ny fototra mihitsy tsika tsy mikitikitiky eny ambonimbony any aloha fa miainga aty amin'ny base satria rehefa tsara fototra ny fampianarana anankiray de mandeha ho azy ny any aoriana any de formation de base ary a diagnostique électronique automoto de ity ary averiko indray mandeha Antananarivo Moramanga Majunga ireto avy ary ny daty 31 juillet ary 1er août ny Antananarivo ao amin'ny cafétériany SK Moramanga kosa Akany Gazela ho avy izahay 6 7 8 août Majunga chambre de commerce 13 14 15 août ho avy ihany koa izay ianareo tonga tany tamin'le farany teo de nareo tenanao vina makaty ina zay fa avy ao anatin'ny vakansa ary mety ihany koa raha olona hoe aty ary anao de hoe tokony hianatra aty manantena sady manao vakansa sady any mianatra diany manao vakansa netaka zany azo atao tsara mihitsy zany 3 jours de formation telo andro daholo reo azy masabotsy alakamisy masabotsy de alakamisy matsika manao théoria asabotsitsika manao pratika amin'ny pratika izay miantoka ny fitaovana izay miantoka ny fiara fa eto telo tomobile anareo le sakatare reny anaovantsika pratika ihany koa sy hoe anaovantsika expérience anaovantsika pratika de zarena koa hoe mba manahoana ny tomobile nareo hoe ao tsara ve tsy misy erreur ve tsy misy zavatra tsy mety ve ao anatiny zay le lalana findray 033 65 740 038 65 740 00 ny sara fampiofanana naiza Moramanga Majunga Antananarivo 180 000 ariary tsy dio ny pezy haza miataka kely groupy apetrao ao na ikritika ianao na anaratsy ianao na aniny ianao le fantanina manitikitika anao tenen'ny olona any ambadika any reny hoe manao anzao apetrao ao olona expert mamaly anao ao valina somatsara raha zay maresy lahatra anao alefa azy ao haza groupy tapitsara ny fotoanantsika akasitrahany iriry ihany va intendra amin'ny fampalalam-baovao sara tompoko
vaovao antsika tamin'ity alina ity ankasitrahako hatrany ianao tsy misaraka taminay hatramin'ny farany aorianan'izao fampahalalam-baovao izao a ny fandarana l'invité de jour no aranao miaraka amin'ny mendrika razafindratsima ny fampahalalam-baovao kosa mamay fotoananao raha mipitry indray velomary